Ry havako malala ho mitompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ataovy tsara fanorenana ny tranonao. Ataovy tsara fanorenana ny tranonao. Mateo 7:7 ny andininy 4:20 hatramin'ny andininy 7:20 dia mampiseho amintsika, manome lesona antsika hoe ataovy tsara fanorenana ny tranonao. Rehefa avy nampianatra tao an-tendrombohitra Jesosy tamin'ilay toriteny natao, dia mamarana ilay toriteny amin'ity fampianarany ity fa misy olona mora mandray reny toriteny reny, misy olona mandalo fotsiny amin'ireny toriteny reny ka tsy mandray mihitsy. Ary eo no nanaovan'i Jesosy fanoharana ny amin'izay fandraisan'ny olona ny teny, fa misy tahaka an'ilay lahy manan-tsaina tsara fanorenana ny tranony satria naoriny teo ambony vatolampy. Itsakilan'izay kosa dia ambaran'i Jesosy fa misy sokajin'olona sasany antsoina hoe adala, izay manorina ny tranony teny ambony fasika ka sady rava ny tranony no mbola nienjeran'ny trano ihany koa izy, ary dia loza no mahazo azy. Nitarika ny saintsika Jesosy mba hanorina ny tranontsika ho tsara fanorenana, ho eo ambony vatolampy, fa izay manorina ny trano ambony vatolampy no tsara fanorenana. Ny dikan'ilay teny hoe vatolampy eto dia hoe vato tsy azo hozongozonina, vato mipetraka tsara, vato tsy mitanila, vato tsara fanorenana. Tahaka ny nanorenan'i Jesosy Kristy ny fiangonana izay napetraka teo ambony fanorenana dia ny fanorenan'ny apôstôly, ilay hoe Petera, dia mitovy fototra sy fototeny amin'ity hoe vatolampy ity, izay azo iankinana, azo ianteherana. Izay tsara fanorenana dia azo antoka ny hoaviny. Raha mijery tsara tsika ry havako ity tenin'Andriamanitra ity dia mahita fa tsy ny rivotra no mampienjera ny trano. Misy sokajin'olona roa nanamboatra trano eto, samy nozongozon'ny rivotra, samy tratran'ny rika sy ny tafiotra, samy noleman'ny orana. Dikan'izay tsy an'ny rivotra ny tsiny, tsy an'ny rivotra no omena ny fanomezan-tsiny, fa nanao ny asan'ny rivotra. Fa ny olona izay tsy nanorina ny tranony teo ambony vatolampy, ny olona izay nanorina ny tranony teny ambony fasika, dia loza ny enjeran'ny trano. Tsy ny rivotra zany no tompon'ny teny farany eo amin'ny trano izay ahorona, tsy ny fanozongozonana izao tontolo izao sy ny amin'ny fahefana sandoka samihafa eny amin'izao tontolo izao no arava ny fiangonana, fa ny fiangonana tsara fototra dia mijoro maharitra mandrakariva. Asa ara-tadidintsika, nisy fotoana ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy nandeha teny An-tsambokely nozongozon'ny rivotra. Ny mpianatra efa niady fo amanaina nitady vonjy tamin'i Jesosy, efa niteny mihitsy fa maty isika, fa efa mila ho vaky ny sambo. Kanefa rehefa tao Jesosy dia niala maina ny rivotra. Notenenin'i Jesosy zany hoe mangina, mitsahara, dia tony niaraka tamin'izay ny andro. Tsy ny fisian'ny rivotra na ny tafio-drivotra na ny fisian'ny fisamboaravoaran'ny sambo no tompon'ny teny farany eo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainanao andavanandro. Fa ny zava-dehibe dia ny hoe tsara fototra ve ny tranonao,
miorina eo ambony vato lampy ve ianao? Manana an'ilay Jesosy Kristy fototra ilay fehizoro indrindra ve ianao? Raha nananao zany dia ho azo antoka fa natoinona ezaka ataon'ny Satana sy fitambolombolen'ny rivotra hanjera, handrava, handrodana dia hiala maina zany satria tsara fanorenana ny manana an'i Kristy. Ny amin'izay tokony hiazaka zahanao zany ry havako dia ny manamboatra tsara ny fototra, manao hoe miorina tsara ao amin'i Kristy ve ianao. Raha ho avy ny fotoana ankalazantsika ny vanim-potoanany advento, miresaka ny amin'ny ho avy isika, miresaka ny vanim-potoanany andro farany sy ny farandro isika, miresaka ny fahataperan'izao tontolo izao isika sy ny fetrandro farany. Indraindray marobe ny olona vao maheno fotsiny hoe farandro dia efa tonga dia miorikoditra ny lohan'ny ray manontolo. Vao maheno fotsiny hoe farandro tonga dia traumatisé, tahaka ny hoe mpianatra nahita ny sambo kely ny sambo haravara dia efa niantso hoe maty isika. Tsy izany ry havako ny zava-dehibe, fa ny zava-dehibe dia ny hoe raha ho tonga ny farany, raha ho avy eny amin'ny rahon'ny lanitra Kristy, raha tonga ny fotoana fitsarana, tsara orina, tsara fototra ve ny tranonao? Manana an' Jesosy Kristy ilay fehizoro indrindra ve ianao? Miorina ao amin'i Kristy ve ny finoanao? Tsy azo hozongozonina ao amin'Andriamanitra ve ny fanantenanao? Zany no fanantenana, zany no zava-dehibe, zany no mampitony ny sainao. Fa na raha miorina tsara ao amin'i Kristy ianao, na toinona fiavian'ny fahavalo, na toinona fiavian'ny rivotra, hiala maina zany satria tsara fanorenana ny manana an'i Kristy. Mahereza ry havako, mahereza manorina ny tranonao, mahereza manorina ny fototranao ao amin'i Kristy ilay fehizoro indrindra. Izy ilay tsy mba mampiozongozona, izy ilay tsy mampienjera fa mampijoro anao tsara. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra Rainay tsy toa, misaotra anao manokana izahay noho ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famondram-ponao, ny amin'ny fiarovanao anay eo anatrehan'ny rivotra samihafa izay mitsoka, toa manangoly, toa mandrava, toa mandrodana, noho ny amin'ny hetraketraky Satana samihafa izay tamy manjera ny fiangonanao. Dia misaotra anao izahay fa eo ianao Kristy izay miazona ny fiangonanao, miazona raha teo ihany koa ny finoanay. Ary izay Tompo, akany amin'iza moa fa ao aminao no misy fiainana mandrakizay. Ankehitriny izay dia mivavaka aminao, mivavaka izahay ho an'ny fiainan'ny kristianina tsiraray avy, indrindra mahatsiaro manokana ireo izay manao fanorenana trano eo anatrehan'ny fahasarotan'ny fanorenana, eo anatrehan'ny fahalafosan'ny vidim-piainana sy ny fahalafosan'ny fitaovana, eo anatrehan'ny fahasahiranana maro samihafa. Dia mametraka izany izahay aminao satria ianao no fanorenana tsara izay efa niteminy taminay, fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Kristy. Dia ankininay aminao ary Tompo ny fikasana sy ny faniriana tsara rehetra, dia ho lavorary izay rehetra ka saina tao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.